ara-pahasalamana sakafo andraikitra andraikitsika rehetra. Ny tsy fanarahana ny fenitry ny fitehirizana sy ny fitaterana ny sakafo azo avy amin'ny biby satria misy ireo sakafo izay mitaky fitehirizana amin'ny toerana mangatsiaka na vata fampangatsiahana toy ny dobera, ny fromage. Ny tsy fanarahana izay fipetra izay dia mety mampitombo ny mikroba ao anatin'ilay sakafo. Toy izany ihany koa ny fitehirizana sakafo amin'ny toerana maloto. Ny fihinanana ny sakafo lany daty izay mety hiteraka fanampoizinana ara-sakafo. Ary ihany koa ny fihinanana sakafo tsy masaka tsara izay anisan'ny fomba hifindrany aretin'ny biby mankany amin'ny olombelona. Ny tsy fahadiovan'ny fitaovana sy ny olona mikirakira ny sakafo ary ny tsy fanarahana ny fenitry ny fanaovan-tsakafo. Anisan'ireo andraikitra sahan'ny DSV ny fiantohana ara-pahasalamana ireo sakafo azo avy amin'ny biby amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana izay manomboka hatrany amin'ny fiompiana mandra-pahatonga any amin'ny fanjifana ireo vokatra avy aminy. Ao ireo vokarina eto an-toerana ary ao ihany koa ireo afarana avy any ivelany toy ny vokatra voahodina sy avy amin'ny hena. Ny andraikitry ny DSV ho an'ny biby velona dia ny fanaraha-maso ny fahasalamany ho an'ireo vokatra azo avy amin'ny biby eto an-toerana, ny fitsarana hena sy ny vokatra avy aminy, ny fanaraha-maso ny orinasa mpanodina ho an'ireo vokatra azo avy amin'ny biby izay afarantsika any ivelany. Ny famaritana ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy takiana amin'izany ary koa ny fanaraha-maso ireo toerana mivarotra izany ho an'ireo vokatra azo avy amin'ny biby ka ahondrany any ivelany. Ny fampiarana ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana taky ny firenentsika sy ny firenena mpanafatra. Ireo ohatra teknika fiompiana tsara ampiasaina mba hiantohana ara-pahasalamana ny sakafo dia ny fanajana ny fenitra fiarovana mba tsy hidirany aretina ao amin'ny fiompiana na ny biosécurité. Ny fampiasana fanafody manaraka ny toromarika ny veterinera ary ny fanajana ny soa fiainan'ny biby na ny bien-être animal. Koa noho izany ny fiahiana ara-pahasalamana ho an'ny sakafo dia andraikitro, andraikitrao ary andraikitritsika rehetra.